25 700 000 zay no isan'ny mponina eto Madagasikara. Fa ny zava-dehibe dia voalohany indrindra aloha no fitombon'ny mponina zay avo loatra ankehitriny. Ny lafin'ny fitombon'ny mponina ohatra zao dia hitantsika tao zany fa 387 000 par an ny zazateraka eto Madagasikara. Dia azontsika atao avy hatrany zany mikajikajy amin'ny faran'izay dia ho hitantsika fa raha mbola mitohy izay fitombon'ny isan'ny mponina izay dia ao anatin'ny 20 taona dia ho avy eny ny isan'ny mponina eto Madagasikara. Mbola azo lazaina hoe vonjy maika ny vokatra izay navoakany androany satria ny questionnaire zay tonga avy any amin'ny faritra rehetrarehetra any amintsika miteny zao zany mbola eo ampanaovana ny saisie zahay. Dia zay saisie zay nefa mbola any amin'ny septembre octobre any vao tapitra dia à partir amin'izay zany zay aorinan'izay vao afaka manao ny traitement les données rehetrarehetra hoe avy any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Dia nivoaka amin'ny farany taona zay no manome karazana hoe image générale ny fiainan'ny vahoaka ny toeram-ponenany ary ny isany ny fianarana ny asa ataony sy ny tariny.